fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia feferiana indray no iarabako anao mpiaino radio Vaovao Mahasoa mpanaraka ny fandarana iray vatsy iray aina. Fandrentsika amin'ny ora tahaka an'izao dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo Herliva Razafy Manantsoa no miaraka aminao anatin'ilay fandarana iray vatsy iray aina. Dia ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy amin'ny ankonanao manaraka hatrany izao fandarana izao. Dia hivavaka isika alohan'ny iresantsika indray ny amin'ny fandarana izay efa mahazatra anao. Hivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao. Ianao no anton'ny zavatra rehetra, ny fahatanterahany zavatra rehetra, dia ianao ny isaorana isomenay voninahitra. Ankehitriny izay Tompo raha hanomboka indray izao fandarana izao. Mankataka indrindra ny fanahinao masina, ameno anay, hitarika anay, hanatrika anay ny amin'izay ry fampizaranay ahafahanay manovo ho fahalalana ny amin'ny sitraponao indray Andriamanitra. Dia matoky izay fa eto ianao ary manolo-tsaina anay ny amin'ny zavatra rehetra. Ho voninahitra anao ka mba ahitany tsirairay avy izay fahazavan-tsaina indray entiny manohy ny fiainana anatin'ny ankonana miaraka aminao Jesoa Kristy Tompo. Ianao ilay efa nanangana ny tokantrano, ianao nefa nanorona ny tokantrano dia tianao hiaina amin'ny fiadanana, hiaina amin'ny fifaliana ny mpanomponao tsirairay avy. Dia misaotra betsaka Andriamanitra dia amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo tsianay no angatahanay izany vavaka izany amen. Dia andesika ary anaraka hira anankiray aloha ifampiarabana izay ihany koa no any hira izay rahantsika amin'ity anio ity fa dia hiezaka ny resaka tsika ahafahantsika miresaka misimisy kokoa. Dia an'ity anio ity zany tsisy hira izay aniranirana ny fandarana ny resaka izay atao fa dia tena hiaino ny fandarantsika. Fa hira anankiray tsoahantsika eo amin'ny raha-kira fiarana fanampiny fahatelo zany Jesoa vato fehizoro. Jesoa vato fehizoro afatao zany fo raha ianao no mampijoro sy ankinana tokoa vato fiorenanay Jesoa zanakeny ao vato fianofanay amindratsy te andavo vato azo itokina sady tsima mifena afaka ny faolina ray anano ekena Jesoa toilelinona vato tsy mifetra Jesoa toilelinona fehizoro indrindra. Jesoa vato fehizoro lampisinda ai famandresy oro manatanjaka fanahy ori vato
azo itokena sady tsemba mivena afaka ny faorena ray anamo ekena Jesu toileri Jesu toileri nolay vato tsy mifendra Jesu toileri Jesu toileri nolay feizoro indrindra inoko fa voarainao tsara ny afatra atao anatin'izay hira zay a ny hira ihany koa ianao ary de tsy manana afa-tsy izy Jeso Kristy ihany tokoa isika ilay vato sy ny lavo mimpanao trano hoy ny soatra masina indro no tonga fehizoro indrindra de Jeso Kristy no fehizorontsika izy no iankinantsika izy no mampandresy antsika izy no aro antsika izy no jerentsika hatrany hatrany a eo amin'ny fiainana zay anarahantsika dia azy raha teo moa zany anteny itotsika dia iresaka indray ny amin'ny fiainona zany hoe fiainona moa raha ao misoatra masina de ny Jakoba toko voalohany no miresaka azy sy andininy fahasivy ambin'ny folo zao mivaka ny teny mianaran'ny tompo hoe aoka ny olona rehetra alady aino ho malay miteny ho malay kotezitra aoka ny olona rehetra alady aino ary zay fiainona zay no jerevantsika satria anisan'ny zavatra anankiray izay ngeza be eo amin'ny fifandraisana zany fiainona zany tsy maintsy miresaka tsika eo anatin'ny ray andro miresaka foantsika mitenitsika de ao anatin'ny ankonana ao anatin'ny hoe tokantrano zany a de ny mpivady ny tena mpiresaka indrindra de na ny ray aman-dreny sy ny zanaka de eo amin'izay hoe firesahana zay a de singa anankiray eo anatin'zany hoe resaka zany a ny hoe olona miaino zany hoe ny fiainona zany everina fa izay manana sofina de afaka miaino marina zany zay manana sofina de afaka miaino fa tsy manana sofina rehetra no mahay miaino tsy ny manana sofina rehetra no mahay miaino izay manana sofina dia afaka miaino izy afaka miaino ny resaka no fomba entina mampita hevitra zany hoe rehefa miteny hoe miresaka de misy zany ny olona miteny de misy ny olona miaino ary eo ampivady a de tena sarobidy zany hoe fifampiresahany zany raha miezaka miaino ny vady ny olona anankiray raha miezaka mahafantatra ny hoe ahoana tokoa moa ny fomba anatsarana zany fiainony zany a de mibetsaka ny tokantrano mety tsy tonga tamin'ny fisarahana betsaka ny tokantrano mety tsy hoe izay tsy fahaizana miaino zay no lasa fototry ny olana eo anivon'ny fiainan'ny mpivady zany rehefa tsy mahay miaino ny olona de izay no lasa olana de izay no mahatonga antsika am'teny hoe sarobidy ny fifampiresahana ary anaty zany fifampiresahana zany a de ny fiainona no tena ngeza be indrindra ao anatin'izany no jerevantsika ary de ny hoe andao ary ho atsaraina ny fiainony atsaraina ny fiainona raha miresaka andorony hoe tsotra kely zany sokafana fotsiny sofina de miaino ohatrany hoe tsotra tokoa izy raha ohatra ka hoe haitsika ny miaino fa mila ianarana izy a mba ahatsara izany fiainona zany ka manjary lasa fanohitra mampifandray lasa fitaovana anankiray tena hoe mampisy fiombonam-po eo amin'ny mpivady a ny fahaizana miaino raha hainao zany miaino ny vadinao mety hoe efa tsy mahay miaino anao ny vadinao na ianao tsy mahay miaino ny vadinao a de anisan'ny fototry ny olana ao anatin'ny tokantrano zany a mampatonga ny hoe tsy lasa mifampiresaka tsony na hoe rehefa mifampiresaka de tsy maintsy mifara amin'ny ady de betsaka ny tokantrano sahala am'zany hoe isaky ny miresaka de ady ny hafarany isaky ny mba miresaka de ady ny hafarany de manjary lasa tsy te hiresaka tsony afa-tsy zay hoe inona moa le hoe miresaka tena tianao resana tsy lay hoe
tsy le hoe resaka vola, tsy le hoe tsy ampiny fianaran'ny ankizy, tsy zavatra ohatrany fotsiny fa hoe ilay resaka mampiombona, ilay resaka mampifankatia. Ataona tokoa moa ny hoe itombony zany mifankatiavana zany raha olona tsy mahay mifampiresaka, olona tsy mahay miaino, olona tsy azo ifampiresahana, na ihany koa hoe miresaka fa isaky ny miresaka de ado ny hafarany, de manjary lasa malaina miresaka. Andeha ho hatsaraina ny fiainona, zay no resahantsika, mila fandavan-tena izany. Rehefa misy hafaratiana ampitaina mantsy de miresaka, tsy maintsy miresaka. De ny tanjona zao anatin'ny hoe hatsaraina ny fiainona, de ny tanjontsika de ny hoe azonao ve ny tiako ambara. Ny olona miteny zany de zao ny azy no rehefa misy zavatra resahany, rehefa misy zavatra zarainy de izao no zavatra tiany hoe tanjona tiany tratrarina hoe azonao ve ny tiako ambara, ilay tiako nolazaina ve no voarainao, ilay tiako nolazaina ve mivoarainao. Ny olona miaino zany de ny hoe izay le voaraiko zay ve, izay le fomba fahazahoako azy zay ve, izay mihitsy ve le tiany vadiko ny tenenina tamiko, azoko tsara ve lay tiany ambara tamiko. Sarobidy zany satria zao hoe zay mampatonga ny ady rehefa tsy mifankahazo ny zany zavatra tiany ambara hafa mihitsy raha ny teny zavatra anankiray izy, ny teny ny zavatra tiany ampitaina zany, ny hafara tiany ampitaina de hafa mihitsy. Fa ny voarain'le mpiaino de mifanohitra am'izay mihitsy, ary miteraka mety hoe fahatezerana na alahelo tao anatiny zany. Le olona zay miteny nefa le mampita an'le hafatra tsy zany mihitsy ny tiany tenenina, nefa de hafa ny voarain'lay olona mifampiresaka zany. Ka raha ohatra misy hafatra tianao ampitaina amin'ny vadinao, miresaka ianao zany, misy zavatra tianao mbo ho zaraina de zarainao, tsy zany mihitsy ny andraisany azy fa zavatra hafa, de zay le mampatonga an'le olana zay. Olana amin'ny tsy fahaiza-miaino. Inona ny olana ateraky zany tsy fahaiza-miaino zany? Ohatra ka zay zany ny tanjona, zay le ataontsika hoe tsy tanjona koa rehefa hoe fanamby ao anatin'le hoe miresaka. Rehefa miresaka de hoe tiako voarain'ny olona mihitsy le tiako lazaina, mba tena voarainy le tiako nolazaina, zay zany. De ireto nefa ny olana ao tsy fahaiza-miaino zany, mifandiso ny resaka, mifandiso ny resaka, zavatra hafa ny tiana tenenina, zavatra hafa ny tenenina, zavatra hafa ny voaray, de manjary lasa miteraka olana zay. De mety hiteraka fahatezerana koa zay. Ozy ny Jakobo toko voalohany 2:20 fa ny fahatezeran'ny olona de tsy ahefana zay marina eo mason'Andriamanitra. Mety ho tezitra ahako satria hoe tsy ampoiziko mihitsy hoe zany no teneninao amiko, nefany ny zavatra tianao ampitaina tamiko tsy zany. Zay hoe rehefa tsy haiko le miaino de mety ho zany reny no lasa tezitra ao anatin'le izy. Rehefa tsy haiko koa ny miaino de hoe tsy lay zavatra tiana, ohatra hoe misy zavatra hampanaovina azy zany, de rehefa tsy haiko ny miaino de tsy le zavatra tiana atao no vitako satria tsy zay ny fahazahoako azy fa zavatra hafa, am'zay fahazahoako azy ny anaovako azy de manjary tsy vita arak'izay nieritreretana azy ho an'lay mpaniraka ilay iraka zay natao. Ary de za zavatra zany de miteraka ady, efa nga zany ny teneniko anao, tsy zany anie no lazaiko e, de manjary tezitra na malahelo lay olona zay napita hafatra, izaho zay ny aino ihany koa hoe zay ny fahazahoako azy de nataoko arak'izay fahazahoako azy zay de manjary lasa malahelo koa. De lay olona zay napita hafatra tezitra sy malahelo, izaho zay nandray an'le hafatra tezitra ihany koa satria efa nanao zay azoko natao koa, namita an'lay iraka ohatra, nefa aika fandiso le resaka de lasa mampiady zany zavatra zany, mampiteraka alahelo zany. Tsy zany ihany, fa rehefa ohatra zay de hoe miteraka fatiantoka koa zay tsy fahaizana miaino zay, miteraka fatiantoka satria raha ohatra ka hoe tsy zay le tianao atao, zavatra hafa ny vita, de manjary misy fatiantoka ao anatrehan'zay. Mety hoe nisy asa nampanaovina ve na ohatran'zany misy fatiantoka teo amin'ny fotoana, mety nisy fatiantoka ara-bola ihany mihitsy koa aza, de favoazana ihany koa ateraky ny tsy fahaizana miaino zay zavatra zay.
de eo anatrehan'izay koa hoe rehefa tsy mahay miaino koa ny olona de miteraka fahalainana iresaka zay tsy fahaizana miaino zany hoe za zany a rehefa miresaka ahako misy zavatra zaraiko zany zao mizara ahako zavatra mampalahelo ah misy zavatra mba tsy manavesatra de zaraiko amin'ny vadiko le izy de rehefa zaraiko amin'ny vadiko le izy a rehefa tsy haino miaino ah fa za ndray no mentsiny za ndray no batiny za ndray no tsikerainy ao anatin'le resaka zay atoko mampalahelo ah de manjary lasa tsy te hiresaka atsony ah satria za mba te hizarany zavatra mampalahelo ah eo anatrehan'izany a iza ndray no kianina za ndray no tsikeraina za ndray no mety hoenjehana za ndray no mety atao tsinitsinina eo anatrehan'izany a de fantatrao tsara ninona manao ahoana kosa ny toe-poko eo anatrehan'izany zavatra zany hoe mbola azoto ve any tantara mbola azoto ve any iresaka mbola azoto hizarany zavatra tsapako ve ah mety hoe ady ny hafaran'izany a araky ny efa hitantsika teo aloha hoe inona no mety olany tsy fahaiza miaino de ady ka ny tsy fahaizana miaino ihany koa de miteraka fahalainana iresaka misy amintsika rehefa miaino ny fandarana ohatran'izao hoe tena za mihitsy zany mivadiko tsy miresaka mihitsy lasa tsy miresaka tsony izy ny antony de mety hoe rehefa tsy hainao le miaino a de rehefa matetitetika miverina zany tsy fahaizana miaino zany a de mampatonga an'ilay olona zay mazoto ny resaka taloha tsy te haneho hevitra tsony tsy te haneho fihetseham-po tsony izy satria isakan'izay mba maneho hevitra izy na maneho ny fihetseham-pony a de tsy voarain'lay vady zany zavatra any fa fanakianana fitsikerana fanambaniana fanaovana tsinitsinina izany no mety ho tambon'ilay resaka zay atao de ahoana tokoa moa raha ianao aza no am'toerana ka atao an'izany ianao mety ho kamo am'izay no resaka zany hoe ny tsy fahaizana miaino koa de mahatonga fahalainana iresaka mety ho antona zay ozy izy tsika mety hoe lay tsy fahaizan'le olona zay ampitana hafatra miaino mampatonga an'le olona lasa malaina am'resaka ty aoriana fa tsy zay ihany ny antony mampatonga ny hoe fahalain'ny resaka fa mety kosa hoe efa toetra ny mihitsy lay tsy de miresaka fa antony ihany koa mety hoe ilay fiainany tany anatin'ny fahazazany tany a isaky ny mba maneho hevitra na fihetseham-po izy tao anatin'ny fahazazany na tao anatin'ny nahakizy azy na tao anatin'ny fahatanorany a de tsy mba havela aneho an'izany fihetseham-po zany tsy mba havela aneho ny heviny izy fa rehefa mba aneho hevitra izy a rehefa mizara zavatra izy a de tonga de fitsikerana fanambaniana fanaovana tsinitsinina sy nitovy amin'ny rehetra no voarainy de manjary lasa hoe inona moa ny antony mbola iresahako inona ny antony mbola anehoako hevitra inona ny mbola tombony ho anahy izarany fihetseham-poko raha isaky ny manao an'izany a de alahelo atezerana fahakiviana fahaketrahana izany no zavatra zay a tambony azoko a no zay mba hoe fizarako zay zavatra mampalahelo ah na mba zavatra tsapako a eo amin'ny fiainako a na fifandraisako tamin'ny hafa na zavatra tany am-pianarana na zavatra tany amin'ny namako a mba zaraiko a de rehefa zany no miandry a zay hoe tsy fahaizana miaino moa zany rehefa manao an'izany de atao hoe tsy mahay miaino izy de zany ihany ko hoe mety nytao anatin'ny fahazazany a de lasa kamo aneho hevitra aneho ny fihetseham-pony a ny olona zavatra anankitelo zany mety hoe mampatonga ny olona tsy de be resaka voalohany mety efa toetrany mihitsy le tsy miresaka fa nefany a azo atsarainy zany fa tsy hoe rehefa zay izy de tsy resaka tsony ny faharoa de ny hoe nyresaka ihany izy taloha fa noho n'le olona tsy mahay miaino azy tamin'ny fotoana zay nyresahany tantin'ny fahazazany a de lasa tsy miresaka tsony izy ny fahatelo a de le ndresantsika teo hoe raha ohatra ndray aty anatin'ny tokantrano mihitsy hoe tsy fahazazany fa ianao anatin'ny tokantrano mihitsy hoe miresaka ihany izy miresaka izy fa rehefa tsy hainao ny miaino azy dia lasa kamo iresaka aminao a ny vadinao ireo zany mety ho antony
miresaka moa tsika hoe mahatonga fahalainana iresaka ihany ko ny tsy fahaizan'ny olona zay ampitana hafatra miaino a ny olona zay resaka vady moa no tena resantsika hoe resaka tokantrano a na hoe ray aman-dreny sy ny zanaka de jerena tsara zany zavatra zany a hoe miezaka mahazo zay iainan'le olona ako raha iaino a zany zay le ataontsika hoe finiavana ny iaino tsy hoe sokafako fotsiny sofiko de zay de avy eo za aneho ny hevitro fa raha ohatra ianao ka vonina ny hoe atsaraina ny fiainona andeha hoe mba handramako tokoa hoe mba handinika hoe manao ahoana tokoa moa ny fiainoko ny vadiko rehefa mba miresaka zavatra izy tsy ilay resaka ataontsika hoe tsy misy vola atao ty ny vola atao sakafo indray tsy zavatra oatra zany fa hoe rehefa tena mba miresaka maneho hevitra maneho fihetsem-po mizara zavatra mampita hafatra de manao ahoana ny fiainonao ny vadinao manao ahoana ny fahatsarany fiainonao ny zanakao manao ahoana ny fahatsarany fa rehefa ratsy reo a de hitantsika teo hoe tsy tratra ny tanjona eo anatrehan'izay fa ny lafindray ihany koa hoe misy fahatiantoka be dehibe vokatry tsy fahaizana miaino zay a efa hitantsika teo aloha teo de raha ohatra ianao ka hoe andinika ny tenanao ezaka koa hijeriny hoe manao ahoana tokoa moa ny raha mba andinika hipetraka ka andinika hoe manao ahoana ny fiainoko ny vadiko rehefa miresaka amiko izy a de manao ahoana haiko ve ny aino azy faly ve izy rehefa miresaka amiko afaka avelako aneo ny heviny ve izy rehefa miresaka amiko ezahako takarina hoe ny fihetsem-pony ka tsy manao tsinitsinina azy a rehefa miaino azy tsy tonga de mitsikera azy a rehefa miaino azy tsy manambany azy ahako fa tena miezaka manakatra ny fihetsem-pony a miezaka mahazo zay rehetra tiany ambara rehefa niresaka tamiko izy ary de ataoko tsapany fa tena miaino azy a manokana fotoana tsara rehefa iaino azy mijery azy a tsy manao zavatra tsy hoe sady manao zavatra ny miaino azy fa tena hoe najaiko izy rehefa iresaka amiko jereo tsara tokoa hoe andiny tena afaka mandiny tenany am'zany ianao hoe manao tokoa ny fiainona ny vadinao de ianao koa afaka mahatsiaro hoe rehefa miresaka tokoa ve ianao de manao koa ny fiainon'olona anao ary raha miresaka am'zanakao anao a de manao ahoana ny fiainonao azy avelanao ve izy tena iresaka entaninao ve izy mbola hanohy iresaka mametraka fanontahina ve ianao a mba hahafahany tena hoe vao maika maneho ny fahatsapany a sy mitantara an'izay zavatra tsapany a nahitany a tany am-pianarana na tany amin'ny namany a nahitany teny amin'ny fiarahamonina na tanaty fikambanana misy azy a na hoe amin'ny olona zay olo tiany miaraka aminy a de manao ahoana zany zavatra zany afaka tena manome fotoana azy ve ianao iresaka afaka tena malalaka tsara ve izy miresaka maneho ny fihetsem-pony eo anatin'izany fa raha ohatra ka hoe tsy vitanao zany tsy zany ny tsapanao fa zany hoe za tsoatran'izany fa rehefa mitantara zavatra izy fa misy olona miresaka amiko ka manao hevitra ka tsy mitovy amin'ny hevitro tsy mitovy amin'ny fomba fijeriko ny zavatra zay resahany nahitako ohatrany hafahafa avy de tapahako izy a ary de ahitsiko ary de tsikeraiko ary de mety hoe ambaniko ny heviny ary ataoko tsinitsinina fa to de ny hevitro no ambarako azy hoe tsy mety zany fa zao no izy raha ohatran'izany ny fataonao de afaka milaza aminao aho hoe tsy mbola mahay miaino ianao ary raha dinianao hoe raha ao anatin'ny klasiny zany tsy mahay miaino zany ianao de afaka mijery ianao hoe ianao ve ao anatin'ny tokantrano a fanohitra ahafahany rehetra maneho hevitra sa sakana rehefa maneho hevitra ny hafa ary tsy vitan'izany fotsiny fa hoe anisan'ny ataontsika hoe fivoahana ataontsika hoe sorsa ana ady ao anatin'ny tokantrano ve ianao rehefa miaino avy any aminao ve ny miainga ny ady raha ohatra ka misy resaka hifanaovana ianao ve no lasa mahatonga ady ao anatin'ny dinidinika izay atao ka mety hoe mahatonga ny zanaka hoe miresaka aminao izy a de akarapo ny varavarana de lasa mivoaka izy na miresaka aminao izy a de tapitapika eo izy lasa mivoaka na lasa mandeha miala manapaka an'izany resaka zany na miresaka aminao ve mivadinao a
de tsy te hiresaka aminao tsony izy fa lasa avelany eo lay resaka fa ahodiny resaka afy avela ho any zany fa zavatra hafa resahana ka zany hoe tena sanatria ho ianao zay miaino ve a de avy any aminao no miainga ny ady ao anatin'ny resaka sy fifampizarana zay ifanaovana ao anatin'ny tokantrano. Zany no mila dinihana tokoa satria raha izany no izy a de zay le resantsika hoe mila finiavana ny iaino. Raha zany nitsapano izy ianao hoe ie tena tsapako tokoa fa saka mba miresaka amiko ny vadiko, rehefa miresaka amiko ny zanako de tsy maintsy miady zahay, rehefa ry zareo no miteny, rehefa zareo manomboka resaka de tsy maintsy miady zahay satria za zany le miaino ary de tao anatin'izany a de tsy hay mahay miaino a manaiky fa tsy mahay miaino a satria avy ety amiko ny miainga ny olana, avy ety amiko ny miainga ny ady. De zay le avy aiza ny ady, avy aiza ny korotana, raha avy any aminao zany de mila mandiny tena ianao ary rehefa mandiny tena ka mahatsiaro fa zay tokoa ny famarinana de mila finiavana ny fahaizana miaino. Voninahary ve ianao aiaino de iaraka tsika ao anatin'ity hoe araka andinitsika ny hoe andao ary a atsaraina ny fiainona e, andao atsaraina izany fiainona izany. Ny zavatra ho voalohany resantsika de hoe mila manova ny fiainona isika. Ary zany ny soratra masina ozy ny soratra masina amin'ny Romanina toko 12:12 manao hoe miovà ny fanavaozana ny saina. Zany hoe raha ohatra ka zay no fieritreretanao taloha, izay no fijerinao taloha ary zany zavatra zany a tsy hoe ianao rery fa betsaka ny olona ohatran'izany. Ary fa jerevana raha misy de hoe ohatraohatran'izany daholo ny olona, tia ny olombelona de rehefa lavo tamin'ny fahotana de lasa mpanota ny olona, olombelona mpanota. Ary izy mpanota zay a de rehefa miaino izy a de miaino kely vetivety izy, tsisy minitra vitsivitsy fotsiny tonga de maika izy ny hitsara an'le olona, maika hitsara izy. Koa izy ny soratra masina hoe aza mitsara fa ianao koa de mbola ho tsaraina. De tombanana zay voalazan'le olona, tombanana voalazan'ny vadiny, iny zany lazainy zany. Vao tsy mitovy amin'ny fijeriny, vao tsy mitovy amin'ny eritreriny, vao tsy mitovy amin'ny zavatra iainany de tonga de tsikerainy, avy de maneho hevitra izy. De zany a ny olombelona rehefa lavo, ny olombelona mpanota zay lavo de ohatran'izany daholy, ohatran'izany daholo satria ohatran'ny hoe toetran'ny olombelona mihitsy zany. Natiran'ny olona le mpanota de tian'ny olona le mitsikera, tian'ny olona le mitsara, tian'ny olona lay manitsy avy hatrany ka tsy hainy ny miaino. Fô misaotra masina hoe Jakoba 4:20 hoe aoka ny olona rehetra ho malady miaino, ho malay miteny. Mila fanovana ny fiainona ozintsika. Romana 4:12 hoe miovà ny fanavaozana ny saina. Raha zay zany no fijerinao, zay ny fomba fisainanao no hoe raha vao miteny ny olona de aneho hevitra ka tsy mitovy amin'ny hevitra de ho tsaraiko, fa tsy mitovy amin'ny hevitra de ahitsiko. De mila miova ny fanavaozana ny saina ianao, mila miova ianao ny fanavaozana ny saina hoe aleo tokoa ary hianatra hiaino e, aleo aloha le olona mba avelako hiresaka, aleo tapotra mihitsy zay tiany ambara, aleo aseho mihitsy zay mety ho fihetseham-pony, aleo ezahako takarina mihitsy hoe inona raha zany zavatra tiany tenenina zany, fa maninona ary izy no manana fihetseham-po ohatran'izany, inona ny mahatezitra azy eo anatin'izany zavatra zany, fa maninona izy no tezitra raha zany zavatra zany no jereko a, maninona izy no tezitra, mandinika ianao zany, fa maninona izy no faly nefa zany le zavatra, fa maninona no zany no fomba fijeriny, mandinika miainao zany a de miezaka manakatra an'izay zavatra zay a, zay miova ny fanavaozana ny saina. Mila tsaraina zany fiainona zany. Ny voalohany zany ny fiainona voalohany zay rehefa tsika de ny fiainona miombo-po, fiainona miombo-po. Amin'ny teny frantsay mety hoe l'écoute empathique. Ozy izy ny Petera 1:7-9 hoe miaraha ory mifankatiava, miaraha ory mifankatiava, zany hoe fiarahana, fiombonana, misy fiombonana zany anaty zay le hoe amin'ny empathique zay hoe l'écoute empathique, hoe
miaino a de miombona aminy a aoatin'le fiainona zany a de miombona aminy a miombona zany mipetraka eo amin'ny toerany a maka ny toerany a de zay le hoe mijery amin'ny masony a mipetraka eo miezaka manakatra ny ao an-tsainy a manokatra manakatra zay miseho amin'ny fiainany a fa maninona fa nahoana zany ny fantaina apetrako maka ny toerany a zany hoe raha ohatra ka za no mipetraka eo amin'ny toerako amin'ny zavatra zay teneniny ka tsy mitovy amin'ny fijeriko zany resahany zany de miala teo amin'ny toerako a de mipetraka eny amin'ny toerany a ny dikan'izany de ny hoe miezaka ahako mahazo hoe inona ary zany resahany zany fa maninona ary izy mijery amin'ny masony a zany hoe mijery amin'ny masony fa tsy hoe mijery ny masony fa mijery amin'ny masony zany hoe lay maso hijerevany an'le zavatra le saina hijerevany azy zay no hijerevako azy zay le hoe fiainona miompo-po zany miompo-po tena mila miombona aminy a hiezaka azony ao anatin'ny lohany a miezaka mahazony anatin'ny fony a te iombona aminy a malahelo be izy eo anatrehan'izany zavatra resahany zany tsy mitovy amin'izany no fijeriko amiko zany tsy misy dika amiko zany koa hoe de ampalahelo fa zao miombona aminy a hoe malahelo izy de azoko tsara rehefa mipetraka eo amin'ny toerana de azoko hoe ay malahelo izy satria zao zany zao mampalahelo azy matahotra izy satria zao zany de matetika ao anatin'ny hoe fiainam-pivady a misy zavatra ifampalelovana misy zavatra tsy zaka de miresaka de tsy hoe anamary tena sady a hoe tsy hitako mihitsy zay mampalahelo anao am'izany zavatra lizy nge nytiako tenena tamin'iny nge hoe na hoe za nge tamin'iny tsy hoe anamarina ny tenanao ianao ampatonga anazy tsy alahelo fa fahadisoany zany raha zany ny fataonao taloha hoe to de manamarina ny tenanao ianao maneho ny hevitrao ianao de amaivaninao le fihetseham-pon'ny hafa fihetseham-pony mivadinao na ny zanakao de zay le hoe tsy fahaizana miaino fa ny fiainona miompo-po de ny hoe azoko tsara ianao am'izany mampalahelo anao zany malahelo ianao satria tsy nety taminao le zavatra nataoko satria zao de azoko zany satria mipetraka eo amin'ny toeranao za de azoko ianao fa raha mipetraka eo amin'ny toerako a de tsy azoko mihitsy ianao satria amiko a tsisy tokony hampalahelo zany za koa tsy zany koa ny tiako notenenina le izy koa ny zavatra tena marina koa de zao zay tsy azonao de satria tsy azony a de ekenao zany ny mampalahelo azy raha ohatra ka tsy azony le izy fa tsy hoe tsy tokony alahelo anao fa le izy nge ohatran'izao fotsiny tsy ny fiezahanao anazava no tsy ampalahelo azy fa ny zavatra andrasan'ny olona malahelo a de ny fahazahoanao fotsiny aloha hoe malahelo izy a satria zao ny zava-misy zay no fahatakarany azy de ataonao azonao no hoe malahelo izy azoko zany alahelony zany mipetraka eo amin'ny toerany a mijery amin'ny masony a miditra manakatra ny eo am-pony a manakatra zay eritreretiny sainy tamin'izany zavatra any a azoko ianao tena azoko ianao zay zany hoe voalohany de ny hoe vonona hahazo ny vadiko a vonona hahazo ny zanako a vonona hahazo ny vadiko a na vonona hahazo ny zanako a tsy mora zany zavatra zany satria lay toetratsika mpanota maika hitsikera sy anamary tena maika aneho ny ao anatsika hoe le izy nge zao fotsiny le izy nge natonga an'iny nge zahako ane zao tsy zany ozy izy tsika noho izy ary tonga de apriminy zany ary zay le hoe vonona venao raha vao resaka aminao androany alina na tonga ny vadinao ka misy zavatra resahany aminao mampalahelo azy de vonona venao iaino azy vonona venao apetraka ao amin'ny toerany ninona mety ho fahamarinana anananao amin'ny fijerinao azy de ampangininao aloha zany fa vonona iaino sy iompona aminao vonona hahazo ny vadiko a avelao izy iteny avelao izy anazava zay tiany ambara aneo ny heviny aneo ny fihetseham-pony na malahelo izy na tezitra izy na faly izy avelao alalaka izy iresaka ny anjaranao de ny miaino mijery
amin'ny fijeriny miezaka manakatra ny ao am-pony ny ao an-tsainy zay le hoe vonina azo ny vady koa vonina ve ianao vonina raha vonina ianao a sarobidy be zany fahavononanao zany ary mila fa fiovan'ny saina zany resantsika osy oatra masina miova ny fanavaozana ny saina iova eny ary tena lofa ezaka mihitsy zany zao angina tsy hitsikera ary zay nyteboka faharoa anatin'le fiainona miompom-po de ny hoe voalohany hoe vonina azo ny vady koa de niteboka faharoa de ny hoe tsy tsara na hitsikera azy ao anatin'izay mitombona tsara ny hoe mety tsy mitovy amin'ny fijerinao ny fijeriny tsy mitovy ny fijerinao ny fijeriny to tsy mitombona mihitsy zany zavatra resahana zany satria tsy zany ny zava-misy amin'ny fijerinao zany de tsy tonga ianao de nianazava hoe tapahako ianao azafady fa to de tapahako ianao zay no fotoa fanaontsika zany vao milaza aloha de satria zay tsy inona ny tao an-tsainao de tonga anao de manao hoe azafady tapahako ianao satria zao taminao tamin'iny le izy ange tamin'iny a za nge zao nge tiako teneniny le izy ane za tamin'iny ange tsy azonao le izy fa tsy zany tsy tonga de manazava aloha na hoe diso mihitsy ianao raha zany nieritreretrao tsy zany mihitsy nytiako tsy tsikerainao izy tsy tsarainao izy fa ezahanao azo fotsiny aloha zay zavatra resahana zay le hoe tsy mitsikera tsy mitsara tsy maneho ny hevitrao ianao tsy fa miaino ianao ezao azo no fijeriny afaka resahanao tsara mihitsy ny hoe ay azoko tsara raha ohatra ka raha azoko zany le izy satria zany ianao tsy inona zao ny fahitanao an'le zavatra zao ny fahazahoanao azy de azoko tsara ianao raha malahelo azoko zany zay no izy zany hoe ezao fantarina ny mampahelo azy ezao takarina de teneny hoe azonao izy fa malahelo zay zany azoko ianao malahelo satria zao samy hafa ianao sy izy tsy mitovy ny fomba fijery mpivady ianao sy ny vadinao mpivady ianareo fa tsy ianao de tsy ny vadinao ary ny vadinao de tsy ianao samy manana ny maizy azy io samy manana ny saina io samy manana ny fahazahoany zavatra io mihitsy ny vadinao io ohatra ny fahazahoanao azy io mihitsy le vadinao le tianao io izy io de ajao ny fijeriny ajao ny fahazahoany zavatra ajao ny fihetseham-pony aza badibadianao izy aza ataonao tsinotsinona izy aza vingavingaina izy aza ambanina izy aza tsaraina izy fa zao ezao azo izy azonao ve izy misoroka ady sy fahatapahany fifampiresahana ny fetezanao azo sy tsy tsara ny vadinao rehefa ezaka ianao tsy aneho ny hevitrao aloha tsy maneho hevitra aloha tsy hoe tapahako ianao fa zao fa avelao izy aloha ataovy azo averimberiko tsara zany zavatra zany sao de anao hoe ohatran'ny leobe hoe ny heriliva ko ohatrany averiny foana zany averiny foana le izy averiko foana de zao hoe tiako ho tsapanao tiako ho azonao tsara hoe inona le zavatra tsy mety ao anatin'le izy ary inona no tokony ho fihetsika ho ataonao eo anatrehan'le hoe miaino zay niteboka roa zay hoe vonina azo ny vady tsy mitsarana mitsikerana manambanina manabata sy zay mitovy am'izay rehetra fa niteboka fahatelo de ny hoe manohana na de tsy mitovy hevitra aza misoutenir zany soutenir na de tsy mitovy amin'ny hevitra ao aza le izy de toano izy ampioso toano izy na de tsy mitovy hevitra aminao aza amin'ny fomba ahoana anaovana an'izany fomba ahoana anaovana zany hoe ny hevitra tsy mitovy hoe de mbola hoe toanana ihany izy azo ataony hoe isaoranao izy naneho zay tao am-pony tena zany mihitsy hoe tena misaotranao naneho an'izay tany am-ponao zany ianao tsy nizaran'zany hevitra zany tena tamin'ny fahatsoranao nizaran'zany tamiko tsy nisalasala mihitsy ianao misaotranao zany fanohanana zany manohana hoe misaotranao naneho zany tsy hoe tezitra akory de misaotranao ahako fa naneho zany hevitra zany ianao tsy apatezerana fa tena am'fo mihitsy hoe rehefa azonao zany izy ka nalahelo
de dikan'izay hoe ianao koa zany nalahelo azy hoay ay ve zany nandraisan'ny vadiko anazy ay ve zany zavatra any tao anatiny a tao anatin'iny resaka ny fanaovana tamin'iny zavatra nataoko iny ay ve zany tena tsy netreretiko mihitsy hoe ohatran'izany ny fihetsem-pony malahelo izy ary raha zany teo amin'ny toerany a mety ho nalahelo ohatran'izany koa satria tsy azoko le izy zay le hoe tohany izy na de tsy mitovy hevitra aza de nge-tsika aka ohatra hoe ahoana no mety ho fomba azo iresahana azy ohatran'izany ohatra zany ty hoe raha ohatraohatran'izay le zavatra nitranga de zao azo tenenina tsy mitovy hevitra nefa malahelo le olona ohatra zao zany le teny azonao averina ny ohatran'izao hoe nahafinaritra be ny nizaranao an'le hevitra ao tamiko tena tiako be mihitsy hoe afaka nizaran'izany takitsi-po ianao azoko am'izay zany nahatonga anao hoe tezitra ka hatram'izay hoe naharatra mihitsy ianao tao anatin'le izy ary raha teo amin'ny toeranao a mino a fa ohatran'izany koa ny fihetsem-poko de tiako ho tsapanao fa tiako ianao vadiko ianao tiako ianao ary teneniko anao fa tsy zakako ny mahita anao hoe mijaly tsy zakako mahita anao hoe malahelo satria tiako ianao de tiako be ny zaranao an'izany akitsi-po satria azoko hoe ay ohatran'izany ve zany le izy manohana be ny foko mihitsy a nylazanao azy ohatran'izany zao a mino fa tsy mbola mpanao an'izany ianao fa rehefa mitantara zavatra ny vadinao de maiky ianao anazava maiky ianao anatsara aneho ny hevitrao sy ny te hanazava aminy tsy fahadisoanao tao anatin'izany fa izy no tsy nahazo an'le resaka nisy tsy fankazahoana le resaka de zany no nampatonga anazy malahelo mety ohatran'izany ny zavatra fataontsika matetika fa raha ohatra ka mamerina an'izany teny zany ianao miova fomba fijery mihitsy hoe maneho anatin'ilay teny zay ambara hoe nahafinaritra any zaranao an'izany ary azoko ianao raha ohatra ka malahelo azoko ianao raha naratra satria zay le zavatra tsapanao raha teo amin'ny toeranao a de mino afa naratra koa mety ho tezitra koa tiako ho tsapanao nefa hoe tiako ianao vadiko ianao tiako ary tsy zakako ny mahita anao malahelo asytsika raha ohatran'izany hoe raha ohatra ve malahelo ny vadinao de ianao ve tsy mba malahelo tsy ohatrany ianao koa ve lasa mavesatra angamba tsisy olona faly rehefa hoe ny vadiny a tezitra be na hoe malahelo be de hoe faly izy matetika koa tsika mety hoe tsy faly fa mety hoe tsika koa no tezitra indray ao anatrehan'izany hoe tsy hita koa zay mahatezitra am'izany mety ho tsaraintsika indray le fihetsem-pon'ny vady fa tokony zay le hoe ampatia zay le hoe miombona alahelo aminao a ko azoko tsara zany fiombona zany mampalahelo anao zany de tiako be mihitsy ianao miresaka any satria raha tsy nizara eo zany de tsy azoko mihitsy a de manjary lasa ho tezitra amiko foana ianao satria heverinao hoe tsy rarahiko anao satria heverinao hoe tsisy dikany amiko le zavatra nefa ny tsy fantatro hoe zany le izy kay de zay koa ny mahatsarany hoe iresahana mihitsy a ny zavatra tsapanao hoe le hoe manao ahoana moa za fantatry ny vadiko ve hoe zany a manao ahoana mila resahana zany hoe maneho ambarako amin'ny vadiko hoe manao ahoana moa za inona ny zavatra tsapako de mila tenenina zany mba hahafahan'ny vadinao mahatsiaro hoe ay fa ohatran'izany fa izy tsy mieritreritra mihitsy hoe zany le izy ny epoka faefatra de ny hoe miandry vao manao hevitra ty mety mahamaiky ty le mahamaiky atsika ty le mahamaiky anao le hoe ka za te haneho ny hevitro ka le izy tsy nange tsy zany mihitsy fa azahoany azy zany fa tsy zany le izy ary le izy koa izy mihitsy ny diso satria izy raha tsy zany no tiako ny tenenina miandry zany hoe raha manao an'reo teboka telo reo zany ianao a de ny dikan'izay a tokony efa tonga voarainy le vadinao lay napita hafatra taminao fa hoe azonao izy rehefa azonao izy rehefa mahatsiaro izy hoe azonao ary zay le zava-dehibe ao anatiny a tsy hoe za fotsiny mahatsiaro fa le olona mihitsy tokony mahatsiaro hoe
tena azonao ah, tena voaraiko mihitsy fa azonao mihitsy ny tiako tenenina, tena voarainao ny tiako tenenina. Ary zay ny zavatra ngezabe amin'ny olona rehefa miresaka izy hoe azonao, indrindra ny vehivavy tena zay mihitsy ny azy hoe tsy hoe rehefa mitantara zavatra izy to de mitady vahaolana akory. Zay ny vehivavy zay na hoe ny psykôlôzian'ny vehivavy de zany mihitsy hoe rehefa misy zavatra mahazo azy ka resahany de ny azy ny mameky azy de ny hoe azonao ve ny tiako resahana, azonao ve za, fa tsy hoe ny lehilahy de ny hoe ity ny vahaolana, misy problème ianao tsisy dikan'zany ataovy an'izao fotsiny, zao atao am'zany. Tsy zay ny zavatra tediavin'ny vehivavy fa ny vehivavy de ny hoe azonao avy, voarainao ve ny zavatra tiako tenenina, zay ny azy. Ka raha ohatra ka tiany lehilahy, raha lehilahy anao miaino, raha tianao zany hoe ho tsapany vadinao fa tia azy ianao de zay le hoe azonao ve izy, azonao tsara ve ny tianao tenenina ary azonao ve izy. Zay zany tena ngezabe zay, fa tsy ny hoe aizy raha zany ah, tsotra fotsiny aky zany ah, zao fotsiny ataonao. Tsy vahaolana ilain'ny vehivavy aloha fa ny hoe compréhension, azonao ve, comprendre tsara anazy ve ianao sa tsisy rarahinao any zavatra fihetseham-pony fa hoe ty fotsiny vahaolana ataovy an'izao fotsiny zany de vita, tonga de zao voalohany a 1 2 3 4 zao atao de vita. Tsy zany fa hoe azonao ve izy, zay zany. Rehefa tsapany zany fa hoe azonao tsara izy a de mifaefatra zay le hoe miandro vao maneho hevitra, tonga zay ny fotoana anehoanao hevitra zany. Tsy maneho hevitra mihitsy ianao raha mbola tsy niaino tamin'ny fiombonam-po. Rehefa niaino amin'ny fiombonam-po ianao ary efa tsapa tsara fa hoe tena azoko ny vadiko de zao hoe afaka maneho hevitra am'izay ianao. Rehefa mahatsapa ny vadinao zany na ny zanakao fa azonao izy de afaka maneho hevitra am'izay ianao. Teno am'izay raha ny hevitra hoe zay anao vao miteny ay efa vita tare aloha zany le feny a, le nitenentsika teo aloha teo le ohatra tao anatin'le efatra teo le hoe nahafinaritra any nizaranao any hevitra ao tamiko, tiako be mihitsy le izy hoe tena nizaran'zany ianao, azoko am'izay mampatonga anao naratraka le efa iny resahantsika teo iny zany. Raha teo amin'ny toeranao a de mino aho fa ohatran'izany koa ny fihetsiko, tiako tsapanao nefa fa tiako ianao. Tsy zakako no mahita anao malahelo, tena tsy zakako, malahelo any ah rehefa malahelo anao hoe tiako any ianao e, ary tiako be hoe nizaranao ankizy-po an'zany zavatra zany. Rehefa vitanao zay a de afaka manana sofina ianonanao am'izay mivadinao zany. Raha teo izy a nila ny sofinao ny hainao azy, nila ny fonao ny ombo-po taminy, nila ny sainao tena mahazo azy. Rehefa vitanao zay a de manana sofina ianonanao am'izay izy, sofina afaka iaino maneho am'izay hevitra. Ary raha tsy hoe manamary tena fa hazavao le fomba fahitanao azy, efa azonao le izy de hoe zao le fomba fahitako azy. Zay vao maneho hevitra ianao zany a, zay le hoe fiainona miombo-po, miombo-po. Ny faharoa fahaizana miaino ihany koa zany, faharoa ndray teo zany tsika de manao hoe fiainona miombo-po a de isan'ireo teboka anakefatra eo ny resahantsika. Fa zao ndray hoe fiainona mampientana, fiainona mampientana, écoute compréhensive ndray zany, l'écoute compréhensive. Zao zany izy ty a fiainona mampientana, asa aloha tratratsika zao daholo izy ty zany fa de alefatsika aloha zay tratra. Fiainona mampientana de ny voalohany teboka voalohany de ny hoe mifantoka, mila mifantoka. Raha ohatra zany a tsy mahina fa miverina kely tsika, ninona zany mety ho olan'ilay olona, mety anontany ianao zao andefa message na iantso hoe ka ny vadiko tsy miresaka, de rehefa tsy miresaka izy de efa raisitsika teo hoe antony, misy antony mampatonga anazy tsy miresaka, na efa toetrany mihitsy le tsy miresaka, na ozy izy tsika tao anatin'ny fahazazany a tsy mba navela aneo ny heviny sy aneo fihetseham-po izy a, de ny fahatelo hoe na ianao mihitsy koa no tompona andraikitra am'zany a satria tsy nahay niaino anao. Fa na ninona mety ho antony a rehefa ampiasainao ty hoe fiainona miombo-po sy fiainona mampientana ty de tokony azoto hiresaka ny vadinao, tokony azoto hiresaka ny olona rehefa miresaka, rehefa manomboka miresaka am'izay izy de mino aho fa ho tsapany tsikelikely hoe ay
efa misy sécurité izy zany iresaka efa hainy hoe tsy ho tsaratsaraina izy, efa hainy hoe tsy ho batibatiny izy, efa hainy koa hoe vonona iaino azy ianao fa tsy hiraharaha azy, fa tsy hoe tsy hiraharaha azy akory. De ilaina ty fiainoana mampientana ity faharozana, mifantoka tsara zany, jereo amin'ny masony izy rehefa miresaka, zany hoe tena vonony ianao iaino mifantoka, za miaino anao de mijery anao dikan'izay hoe vonona iaino anao ko alefa azo ary, tsy mierikerika miodikodina manao zavatra zany fa tena hoe jerena tsara izy de miaino tsara, tsy manao zavatra hafa. Tsika matetika efa miaino de sady manao zavatra hafa, sady mety hoe mamaky gazety, mety hoe mijery télé, mety hoe misy zavatra atao, mety hoe misy tsy manao zavatra hafa za na mijery zavatra hafa, izay ambaranao de zava-dehibe amiko. Zay zany no am'ty teboka voalohany ty mifantoka de hoe ny dikany hoe izay ambaranao ahy de zava-dehibe amiko loatra, dikan'izay vonona iainanao fa mifantoka. Ny faharoa de ny hoe malay miteny, zay le Jacob 1:19 teo am'le izy teo hoe aoka ny olona rehetra malady miaino ho malay miteny tsy maiky aneo hevitra ozy tsika teo, tsy maiky aneo hevitra, efa resantsika taloha zay hoe any am'le dingana faefatra ianao vao maneho hevitra, fa tsy ary ambony be de fa maneho hevitra, tsy maika aneho hevitra, malay miteny zany. Mba hitantsika moa raha hiteny de inona no tenenina. Fahatelo tsy milalao zavatra, ny tanana zany tsy hoe misy stylo na misy zavatra de lalaovina, zany hoe tsy mifantoka zay fa hoe ao am'lay zavatra zay lalaovin'ny tananao no sainao fa tsy milalao zavatra, inona stylo ve, taratasy ve, lakle ve, tsy milalao zavatra fa tena hoe vonona miaino, tanana mipetraka tsara miaino zany. Fa efatra tsy mikofokofoka, mihetsiketsika be, misy miaino de kofokofoka tsy hita mihitsy ohatrany hoe le resaka ataon'ny olona ve mampikofokofoka azy sa inona, fa tsy mihetsiketsika be fa tena hoe ny fihetsika ataonao de mety hoe miemotra na mandroso ny vatana, ny dikany mandroso ny vatana vao maika hoe vonona iaino zany, mety fisika ao de mba miankina kely indray fa aveo anao mandroso indray ny lamosinao ny vatanao satria samy mipetraka ohatra de zay zany maneho hoe miaino anao, misy fihetsika ataon'ny vatanao atsapana fa tsy hoe mikofokofoka be akory. Fahadimy ezao ny ahazo ny fihetseham-pony, aza mifantoka fotsiny am'izay lazainy hoe miaino fotsiny ianao de hoe fa hoe azonao tsara ve zany fihetseham-pony zany, maninona izy, malahelo izy, tezitra izy, matahotra izy sy ny sisa rehetra zay mety ho fihetseham-pony ao anatin'lay mity de fa azonao hoe maninona izy zany, ohatran'ny valo alika izy, mitomany mihitsy ary izy mitantara an'le izy satria rehefa tena miaino anao ka hainao ny miaino de mety mitomany le olona, azonao tsara ve le tomaniny, azonao tsara ve, fa tsy ataonao hoe be koretaka laika io izy na be ranomaso, nareo tony koa de efa be ranomaso be konetaka zany ve, de zay le mitsikera zay, fa mahazo hoe malahelo izy zany, ina mampalahelo azy, azoko tsara ve, miezaka mahazo ny fihetseham-pony, tsy mifantoka fotsiny am'zay lazainy de variana be fotsiny koa ianao fa tsy hita mihitsy koa amin'ny endrika fa manaraka fa hoe tena mahazo azy Fa enina, mametraha fanontaniana maneho fahalinana, mametraha fanontaniana maneho fahalinana iaino sy ahalala bebe kokoa zany. Ny fahafito de ny hoe ezao averina amin'ny fahazahoana ho azy zay nolazainy, ezao averina amin'ny fahazahoana ho azy zay nolazainy, na ny fomba fahitany lay zavatra. Miezaka anao zany mamerina hoe ahoana moa ny fahazahoako an'lay zavatra zay noteneniny, de averiko amin'ny fomba fahazahoako azy zay, averiko amin'ny fomba fahitako azy zay mba ho tsapany hoe manaraka tokoa an'le zavatra resahany sy ny hoe koa hoe marina ve le fahazahoako azy, mitovy am'lay niteneniny sy mitovy am'lay tianao ampitaina ve le fahazahoako azy, tsy voatery hoe le fehezan-teniny no averina fa le fahazahoanao azy mihitsy no averinao de am'zay hoe afaka manitsy izy raha ohatra ka zay le izy ozy anka tsy zany no tiako tenina fa zao, de miahazonao tokoa zany le izy. Raha ohatra moa ka hoe zay tokoa izy izy tena zay mihitsy le izy de afaka manohy manampy izy, ezao averina fomba fahazahoana ho azy ilay resaka izay noresahany. Ny fahavalo de hoe amarino fa azonao tsara zay tiany ambara, zany hoe
lay hevitra ihany indray zany ty, lay hevitra mihitsy hoe inona le tianambara de averinao hoe zany hoe raha ohatra ka azoko zany le zavatra ny teninao tao a de zao zany le izy, de manamarina koa izy a aoran'izay ohatra ka tsy zay le izy. Ny fahasivy a amarino ny fietsepony, le fietsepony ohatra zany zao hoe kivy izy na matahotra izy toy izany hoe zany hoe natahotra be zany ianao tam'le izy satria hoe na hoe zany hoe tezitra ianao tam'le izy satria hoe zany hoe amarinina le fietsepony hoe kivy ve izy, tezitra ve izy, faly ve izy, de amarinina ny fietsepony a averinao zany lay le fietsepony a ilay ambaranao le fietsepony raha ohatra ka izay tokoa le izy a de zavatra ahatsapany hoe manaraka tokoa ianao ary mahazo tsara an'lay zavatra zay a resahany zany eo anatin'izay. Zay ny fahasivy. Ny fahafolo ekeo a zany fietsepony zany raha tsapanao zany hoe ianao zany zao tao aloha ny teny hoe zany hoe tezitra ianao zany tam'le izy satria de azavainao eo de rehefa ohatra izy koa hoe tena tezitra mihitsy ahako satria zao toy izany hoe de ekeo zay fietsepony zay tenenao aminy hoe rehefa manaraka tsara ny resaka ao teo a de tena hitako hoe nalahelo be mihitsy ianao na hoe sorena mihitsy ianao tam'le izy satria sorena tampoka ianao satria zao zany le zavatra anisy, azoko ianao raha ohatra ka zany, azoko be zany hoe nalahelo ianao na hoe tezitra ianao satria zao tsinona le izy de resahany eo indray zany le izy. Zay zany a le hoe miezaka mahazo ny manambara ny fietsepony. Ny fahaefatra amby folo farany moa ny tsy fahaefatra amby folo fa raiky ambin'ny folo de ny hoe mangataha lalana aneo hevitra, mangataha lalana aminy aneo hevitra am'izay ianao hoe maneho hevitra ianao hoe rehefa vita zany le te ambony a de zay ianao mangataha aneo hevitra. De zay no azo nambara tamin'ity anio ty are. Zay miresaka tsika tamin'ny fiainona karazany roa, fiainona andresantsika de fiainona miombo-posiny hoe fiainona mahazo izay tiana ambara zany. De ny tompony hoe anazava ny sainao ary anampy anao aiaino manomboka izao ary de hivavaka isika hisaotra ny tompo. Andriamanitra misaotra anao zahay fa sitraka ao no mbola ahafahany mifampizara ny am'zany fiainona izany. Ianao fa nampianatra anay hoe aoka ny olona rehetra ho malahady meno amin'ny Jakoba toko voalohany andininy faha sivy ambin'ny folo. De ianao no ampianatra ny sairay avy am'izay rehetra ny fampizarana teto Andriamanitra mba tsy amerina zay mety efa fahadisoana tany aloha ka hiteraka korotana sy tsy fahaizana mifampiresaka ao anatin'izany noho ny tsy fahaizana mihaino fa tena hanampy ianao tonga ny sairay avy ho fanohitra tonga ny fifampiresahana ho hery iray ampifankatia sy hampiombona ny mpianakavy. De amin'ny anaran'i Jehovah Kristy Tompo ty anay, misaotra indrindra Tompo. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.